Ini lafy vaovao iny koa no ivadiantsika mankany amin'ny lafiny kolotsaina indray Fifaliana, Rotsy, Tsiky ary Rindra ireto tovovavy efatra manan-talenta manokana amin'ny fitendrena lokanga izay nisehosehatra tamin'ity androany ity. Mpianatry jejo muzika moa izy ireo izay niofana nandritry ny 4 herinandro. Nahazoan'izy ireo sertifika avy amin'ny mpampianatra any amin'ny conservatoire auriaque tao la France. Mariana moa fa ireto tovovavy ireto izay 12 taona ny zandriny Rindra ary 14 taona ny zokiny indrindra. Ny lokanga zava-maneno sarotra ampiasaina, mila fihetsepo sy fitiavana ary 10 taona eo no ilaina ahafahana mifehy azy. Manan-talenta amin'izany ireto ankizy sangana eo amin'ny fitendrena lokanga izay niofana 4 herinandro tamin'ny mpampianatra izay avy amin'ny conservatoire auriaque France. Nampiseho ny talenta ananany ireto mpianatra ary nanao ny seho voalohany tamin'ity sabotsy ity. Fifaliana, tovovavy 14 taona izay efa mahafetateraka ny lokanga ankehitriny. Ny violon anisan'ny instrument manana feo miavaka dia izay zao anisany. Dia ilay izy izy zany manana sao aigu dia izay koa izy sarotra satria mbola mitsady tsy faheno ilay izy dia telo isan'andro. Tamin'ny voananomboka satria vacances dia nanana teo amin'ny 5 heures par jour dia rehefa mianatra dia lasa par semaine rehefa mercredi jiva dia samedi. Tsy mora raha ny mampianatra sy mamolavola ny zava-maneno, mila finiavana sy fitiavana fa eo koa ny talenta. Ireo mpampianatra amin'ny jejo muzika izay mamolavola ireo ankizy marobe. Zava-maneno sarotra indrindra 10 taona eo vao vita ilay izy kanefa ny ankizy ireo enim-bolana ny nanomboka tamin'ny grande vacances tamin'ny 2015 teo nanomboka ary misy anankiray ihany no 2 taona naritan'izay dia izay no mahasarotra indrindra azy sady sarotra ny teknika no sarotra ny mamoaka ny fihetsem-po ao anatiny. Misy 20 eo ireo ankizy mitendry lokanga amin'ny jejo muzika amin'izao. Fa eo koa ireo fe muzika hafa izay ataon'izy ireo toy ny vali, ny lokanga, ny aponga ary ny anjomara. Dia izany koa tokolasy tovovavy no entiko manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Mankasitraka antsika rehetra tany atokantrano tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitry ny matv izay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoana antsika indray amin'ny alatsinainy ho avy izao izay kosa dia mora manasa antsika rehetra any atokantrano hanaraka ny toy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra hatrany.